faly miaraham-panareo rehetra indray ry havana izay manaraka ny pejy marika 16-15 na ho an'izay efa mpanaraka izany mahazatra moa na ho an'izay izao vao manaraka ity pejy ity. Miaraham-panareo sy manona ny fiadanan'ny tompo aminareo hivavaka isika mialohan'ny anomboantsika ny fampianarana. Misoranao izay Andriamanitra tompony fiainanay fa amin'ny fotoana rehetra izay hisarana ny teninao dia misaotra mifatokinay fa ny fananao masina no hanome aina izay rehetra mandry izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, ilay Jesosy velona ary loharano fiainana no hanononanay izany vavaka izany. Amen. Ny fampianarana izay ho arahantsika ry havana mandritry ny fotoana maromaro amin'ity pejy ity dia ny fampianarana mitondra ny lohateny hoe iaino ny finoana an Jesosy. Iaino ny finoana an Jesosy. Ka ny zavatra iverenantsika ho resahana voalohany androany dia ny mahakasika ny hoe inona moa izany atao hoe mino an Jesosy ary inona no akon'izany eo amin'ny fiainako izay miteny hoe mino na mpino an Jesosy aho. Raha mijery ny tenin'Andriamanitra isika ry havana dia hitantsika miverimberina indrindra izany hoe mino an Jesosy zany. Raha jerentsika ohatra ny eo amin'ny Jaona 5:20 ny andiny voalohany dia voasoratra hoe aza malahelo ny fonareo mino an'Andriamanitra ary mino ako. Inona marina ary moa izany hoe mino an Jesosy izany. Raha mijery ny teny fototra izay nanoratana ny soratra masina tsika ry havana ny teny hoe mino raha miainga avy any amin'ny teny Hebreo dia midika hoe misotro sy mihinana. Ho antsika eto amin'ny faritra maro eto Madagasikara dia tsy vaovao amintsika mihitsy ny miaino an'izany teny hoe mino dia midika hoe misotro sy mihinana izany. Na ny faritra Atsinanana io na ny faritra Atsimo rehefa mitenytsika hoe azo nomina ve ity rano ity, manjary nomina ve ity rano ity dia midika izany izay hoe mino rano dia misotro rano. Ary rehefa manjary nomina izany ny rano dia antsoina hoe azo sotroina izy. Noho izany ho antsika malagasy izay manaraka izao fampianarana izao dia tsy teny vaovao amintsika izany ny hoe mino fa dia mitovy dika mihitsy amin'ny fiainana andavanandro hoe misotro. Ny dikany mihitatra fotsiny dia hoe mihinana. Dia raha raisitsika indray izay hevitry ny teny izay ka iverintsika amin'ilay hoe mino an Jesosy dia manasa anareo hanokatra ny baibolintsika ao amin'ny Jaona 5:9. Ao amin'ny Jaona 5:9 dia nampianatra Jesosy ary anisan'ny fanoharana izay nataony ny amin'ny hoe izaho no mofinaina. Dia raha mamakitsika eo amin'ny andininy 7:20 dia izao mihitsy nataony hoe izaho no mofinaina ny razanareo ny hinana ny manantany anefitra nefa maty any. Jaona 5:9-15 aho. Ity ny mofo izay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izao ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ty mofo ity dia ho velona mandrakizay izy ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainana izao tontolo izao. Izay ilay fampianaran'i Jesosy. Izany hoe raha niteny izany Jesosy hoe mino dia ohatran'ny hoe hoano dia reto olona miainy tsy nahazo loatra mieviny dia raha mijery nareo manomboka amin'ny 2:20 dia manao adevitra ohatranttsika amin'ny resaka mihitsy hoe fahaonina ataon'ilay rangahy ty ahoana izany ny fanomeny nofony ho antsika. Saingina tsy mifakazo aza ny hevitra dia Jesosy dia nanazava hatrany fa dia izy no mofinaina ary raha miteny hoe mino dia izay misy izy hoe hano aho, sotroy aho. Ary mbola mijery indray aza isika mikisaka kely eo aloha eo amin'ny Jaona 4 dia ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 9:20 dia mbola nanazava tsara mihitsy Jesosy manao hoe izay rehetra misotro ty rano ty hoy izy mantsylay vehivavy natsaka teo am-patsakana. Izay rehetra misotro ty rano ty dia mbola angetaeta indray fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay. Fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano mipoipoika ao anatiny ho fiainana mandrakizay.
dia tahaka n'ilay resaka tsy mifankahazo teo amin'ilay mofonaina ihany dia hoy ilay vehivavy niteny tamin'ilay tompoko raha mba misy an'izany dia mba omeo an'izany rano izany a mba tsy hagetaheta ka haketo hatsaka intsony. Ry havana no mino an' Jesosy zany a dia midika hoe misotro sy mihinana azy. Dia mba tsy ho tahaka iray lehilahy sy vehivavy izay tsy nahatakatra ny hevitra izany teny izany isika rehetra izay mamaky izao pejy izao ka mandrezo fampianarana izao. Hoy ny tompo hoe zana rano miboiboika manome anao fiainana mandrakizay dia aza mieritreritra n'le hoe mba meo an'izany ary ady amin'izay tsy mahatsaka tsony. Hoy ny tompo hoe zany mofinaina dia hano aho dia aza mieritreritra hoe dia atao ahoana ny fihinana n'le rangahy. Aiza moa ry havana araka ny hevitrintsika ny fomba hinanana an' Jesosy hisotroana azy dia mazava amintsika fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ny tenin'Andriamanitra dia mofo sy sakafo fihinana. Raha miteny zany isika manao hoe mino an' Jesosy dia manontany hoe aiza no mihinana sy misotro azy ary raha misotro sy mihinana ny dikan'izany dia midika hoe ny teniny vakio raiso hano. Ny adevitra indray mandeha amin'ny asan'ny apôstôly eo manao hoe ahoana moa ary zany ny fomba hahalalan'ny olona anankiray an'izany Jesosy zany raha tsy misy izay mitory tsy mpitory manambarany aminy satria zany a ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary izany toriteny izany dia avy eo amin'ny teny Kristy. Hitantsika izany ry havana ao am-boky asan'ny apôstôly. Ka androany dia manentana antsika indray ary mampahery antsika mazotoa mamaky tenin'Andriamanitra ary tsy hoe vakiana fotsiny izy io fa io zany no ataonao sakafo fihinana. Ny sakafo fihinana sy rano fisotro ry havana dia izay zany ny antom-pahavelomanao. Ka ny olona miteny zany manao hoe mino an' Jesosy ilay mihinana azy sy misotro azy amin'ny alalan'ny teniny dia ilay olona anankiray afaka manao fanekem-ponoana tahaka izay nataony Paoly eo amin'ny Galatiana 4:20 manao hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Raha mino an' Jesosy ianao zany dia tsy velona ho an'ny tenanao intsony fa velona ho azy. Mihinana azy eo anatin'ny teniny ary miompiainana aminy satria izy ny loharano manome anao ny aina sy ny zavatra rehetra. Ny fiainana vakivakiantsika ankehitriny ry havana dia sahirana na dia ny mitady ny hohanina sy ny hosotroana azy. Dia sahirana koa tsika fa miakatra lava isan'andro ny vidim-piainana dia asa kivy izay mijery ny miakatra ary ho antsika rehetra izay mahafantatra fa ny antom-pisiana sy ny antom-pahavelomana tsy ny sakafo hohanina ihany, tsy izay mihitsy ny voalohany fa ny fihinanana an' Jesosy, ny fiombonam-piainana aminy amin'ny alalan'ny teniny ary ny fahatokiana fa velona ho azy izaho ao aminy ary izy ato amiko tahaka ilay vavaka izay nataony. Koa miantso antsika ny tenin'ny tompo amin'io amafiso indray ny fifamatoram-piainanao amin'Andriamanitra. Aza reraka mijery ny fiainana manodidina fa raha miteny hoe iaino ny finoana an' Jesosy dia averiko indray amin'ny anaran'ny tompo manao hoe Kristy no nahary antsika ry havako. Izy no antony hahavelomantsika ka eo anatrehan'ny toe-javatra isan'andro akaro ny finoana. Ny teniny enoana sy arahana dia aza variana sy reraka ny zava-misy fa ninona misy eo dia fantaro tsara hoe tsy izay ny marina eo amin'ny fiainanao fa ny tenin'Andriamanitra ihany. Ohatra kaiky amin'izay manjoy isan'andro dia ity inona indray no harapaka an'io, inona indray no atao androany. Izay ny misy fa ny marina dia ny tenin'ny tompo manao hoe aza manahy izay hohaninareo na izay hotafianareo fa katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Tsy ho amin'ny hohanina ihany fa na amin'ny fiainanao manokana mety izay tsy hainao tantaraina akory dia tadidio tsara ny tenin'ny tompo an'io. Izaho ao aminao, ianao ato amiko, miombona fiainana amin'ny indray. Iaino ny finoanao zany
raha farana n'izay nambaratetra izay ry havatra. Iaino ny finoana ho an'i Jesosy, izy no mofonaina, izy ny rano velona, izy no manome ainanao, hitanao izany ary iainanao amin'ny alalan'ny fivavahanao aminy, famakiana ny teniny, fiainanao sy fampiaranao ny tenin'Andriamanitra, ary aza reraka mijery ny misy na manao izany ho zava-dehibe akory fa ny marina izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Izay no iankino sy fikiro teny fientanan'ny Tompo ho aminao hatrany. Amen.